rehetra rahalahy sy ranabavy ao amin'ny tompo Jesosy fifaliana ho andray no mamangy atsika tsiraray avy amin'ny alalan'izao sary sy ny feo izao. Mamangiko ny tokantrano tsika tsiraray avy amin'ity andro an'io zoma mahafinaritra tony de tony février aty aminay aty 1er mai any aminareo ihany koa raha tsy diso fête du travail raha ny calendrier an'izao tontolo izao ny fanisan'andro an'izao tontolo izao zany dia mametraka an'izay andro an'io izay ho andro fialan-tsasatra, andro amin'izay nanambarantsika zay hoe fête du travail na possible ihany koa hoe misy anton-javatra hafa izay noentin'ireo mpifehy mpanambara ary nahatonga azy ireo nanokana ity andron'io ity ho andro tsy fiasana fa andraisa karama. Tononona amintsika rehetra ny fahasoavan'ny tompo Kristy Jesosy. Ny zavatra ho resahako amintsika ato an'io dia mikasika ny fahadiovam-po. Ity resaka fahadiovam-po ity à la base raha ny fototra izany no hitondrantsika ny définition famaritana izay iaingana amin'ny zavatra rehetra. Ataoko mihitsy hoe zavatra rehetrarehetra dia azo ambara fa tena fototra afaka anorenana zavatra maro ity lohahevitra ho resahantsika an'io ity dia ny fahadiovam-po izany. Afaka anorenana fehi-kevitra, afaka anorenana tsangan-kevitra, afaka anorenana projet, afaka anorenana firenena mihitsy tsy maninona izany. Ary azadiny fa na ny fanjakan'ny lanitra aza ny fanjakan'Andriamanitra dia ny baiboly de miteny fa izay madiovam-po ihany no ahita an'Andriamanitra. Zany hoe izay madiovam-po ihany no afaka manana anjara amin'ny salut famonjena. Zay zany no mahatonga avy hatrany ety am-piandohana dia manambara amintsika ny amin'ny hoe ity hevitra hoe fahadiovam-po nataontsika lohahevitra ity hitondrantsika amin'izao taritresaka izao dia azo ambara ary tsindriko mihitsy fa isan'ny fototra iray lehibe, isan'ny fototra iray lehibe ankoatran'ny hoe asan'ny fanahy masina, ankoatran'ny hoe fitarihan'ny fanahy masina, ankoatran'ny hoe herin'ny filazon-tsara Jesosy Kristy miasa ao am-pon'ny olona tsiraray ity resaka fahadiovam-po izay ho resahantsika eto ity dia tena manana ny lanjany tokoa amin'izay sasiteny nampidirantsika ny tafasidinika izay ny amin'ny hoe lohahevitra base fototra tsy azo tsy nitsoniavina mihitsy. Amen. Raha mandinika ny zavatra misy eran'izao tontolo izao isika de satria tsy ao ny fahadiovam-po dia vokatry ny fahadiovam-po zay tsy mahazo toerana eo amin'ny fiarahamonina anankiray dia lasa teraka ny fialonana, teraka ny fikendrena, ny fisainana anao ratsy, ny fieritreretana hitsetsitra, angalatra hatrany amin'ny hoe mamono olona sy ny sisa be da be satria tsy ao lay fototra fahadiovam-po. Amen. Averiko indray fa raha mandinika isika ny fiarahamonina misy
ary raha hitaritsika hoentitsika amin'ny fikendrena manondro mahitsy kokoa ny fakana ohatra, ny antony mahatonga ny firenena malagasy tsy ahita-pahombiazana mihitsy hatreto, ary atao hoe depuis any nazahoana ny fahaleovantena dia teo amin'ireo fanjakana ny fandimby repoblika mpitondra ny fandimby dia tsy nisy mihitsy ity resaka fahadiovam-po ity, ary rehefa tsy nisy ity resaka fahadiovam-po ity dia mazava ho azy teraka tao anatin'izay ny fisainana sy ny fieritreretana hitsetsitra, ny fisainana sy ny fieritreretana hikapa an'ireo zay eo amin'ny fitondrana. De rehefa voakapa iny dia izay misy olo-toerana any indray misy olona tsy madio fo indray aorinana iny de mikapa an'iny indray de ohatr'izay hatrany hatrany, de misaringotra ao anatin'izany rehetrarehetra izany ny vono olona, mifampisaringotra ao anatin'izany rehetrarehetra izany ny karazan-javatra be da be izay tsy mahaso satria tsy ao lay fahadiovam-po. Amen. Ary mino aho fa miara-manaiky amiko amin'izany zavatra zaraiko atsika izany isika. Isika zao dia ao anatin'ny lohahevitra tsangakevitra izay nosafidin'ny mpitondra tao aorian'ireny hetsi-bahoaka ireny nisy ny fihetsiketsehana isan-karazany tao ireo aina na foy roapolo mahery raha tsy diso tao anatin'izany ireo nitondra takaitra sy ny sisa be da be izay ny fanjevo sy ny fampitohy tao anatin'izany zavatra rehetrarehetra resantsika izany. Ny tsangangevitra, ny projet, ny fisainana sy ny fieritreretana avy amin'ireo mpitondra izay ametrahany lamina sy fikendrena objectif dia ny hoe fanaovaozana. Zay zany no tanjona. Hatreto anefa dia rehefa tena fotorana akaiky sy jerena akaiky ho an'izay ty amin'izay fijery zay azadino fa isika olom-pirenena dia tokony hanana an'izay fijery zay satria izay fijery zay ataoko amin'ny appellation hoe vision. Ny olona anankiray izay visionnaire zany manana an'izay tia mijery lavitra izay, de ao anatin'izay hoe mijery lavitra izay dia misy ny famakafakana izay apetrany eo amin'ny fiainana. Zay ny maha-citoyen anao mijery ianao inona ny lafitsariny, inona ny lafiratsiny, inona ny vita, inona ny tsy vita, mandrefy ianao mandanjalanja ny fiasa sy firindra ny ambaratonga pahefana rehetrarehetra misy zany tsy hita be niany. Ekena fa misy ny zavatra madinidinika izay efa tafapetraka amin'ny toerana isaorana ny androm-panjakana, fa amin'ny akapobeny dia atao mitaraina ny vahoaka tsy mahita vokatra. Dia rehefa enona ny feo etseroa dia ny zavatra misy dia milaza sy manatsikafina nyity lohahevitra resantsika ity ny amin'ny hoe ahoana ary zany zavatra izany toa ohatrany tsy misy fahadiovam-po mihitsy amin'ny tsirairay. Nalaza be ny bruit ny amin'ny reny resaka fananganana gouvernementaire reny hoe nisy fifamaliana be mihitsy tao anatin'ny kolisy ny tao andapa. Zany hoe nisy toe-po izay ny fanondrotondro sy afaka izay anononatsika sy tenenantsika azy zany tao anatin'izay zavatra rehetrarehetra izay. Misy mihitsy ny témoigner amin'ny hoe nisy ny teny ratsy ny ohatrohatran'izany araky ny haben'ny eo am-po no itenenany vava. Zay zany no fanambaran'izay ny teny. Za tsy tao andapa atoko anaty fonoteny zay tsy manamarina an'izay na mandiso an'izay, fa ny m'intéressé atsika dia ny hamoaka ny fahamarinana ara-baiboly sy ny réflexion mifanitsy amin'izany ary mandray ny ohatra misy eo amin'ny fiarahamonina isika. Fahadiovam-po za zany eto dia
mametraka lanjateny ary mampita afatra amitsika mizara indray ary manindry ny herin'ny teniny amin'ny hoe fahadiovam-po raha tiatsika andeha raha tiatsika ny iodinan'ny ekônomia raha tiatsika ny iverenan'ny fihavanana raha tiatsika ho foana ireny resaka hoe borzany hoe côté sy ny sisa be dabe reny mialatsiny amin'ny teny an'izany resaka ambany tanàna voatsela isika nahenao an'izany dia ity resaka fahadiovam-po ity tompokoa no tsy maintsy velona ao am-pon'ny malagasy. Tany aloha be tany a tainombo mivadika tsy misy maka satria mbola ny fehiny fiarahamonina ny fahadiovam-po. Amin'izao vanim-potoana iresantsika izao a dia manana ny moyen, manana ny intelligence artificielle, manana fiara pour se déplacer, manana ny moyen arabola ho an'izay afaka mampiasa an'izany na tsy afaka mampiasa an'izany ihany koa ary ekena fa misy ny manana an'izany manam-bola daholo ny tsirairay fa ny tahany fotsiny samy hafa. Zany hoe amin'izao vanim-potoana iainantsika izao zany dia fa assiste ny fiarahamonina fa kosa ity resaka fahadiovam-po ity dia vida ao anatin'ny fiarahamonina. Izay indrindra no mahatonga antsika manao rappel anio atao anatin'ity loha hevitra ity ny amin'ny resaka fahadiovam-po. Ny tena mampalahelo, ny tena mampanongo tena dia ireo mpitaiza ara-panaza iantenaitsika ho mpanabe mpizara ny lesona sy ny fahafahana rehetra mitrandraka an'ity resaka fahadiovam-po ity dia any mihitsy ny source-ny any mihitsy no lasa source-ny tsy fahadiovam-po na ny lotom-po. Mampanahelo mampisaintsaina tokony hampandiny tena tsika zany mampieritreritra hoe ahoana ary zany. Miditra fiangonana ianao, miditra tempoly ianao, miditra sinagogy ianao, miditra ladoany ianao, miditra birao-pokotany ianao, miditra salle de sport ianao, zay idiranao rehetra dia zavatra mandoto fo daholo ny reny ny sofinao ny zavatra hitanao ny zavatra jereniny masonao zany ny zavatra mampiaina ny fiarahamonina. Mampanahelo tena mampanahelo tompoko. Ny définition an'ity resaka fahadiovam-po ity efa notenentsika teto, nolazaintsika teto, nambarantsika teto. À la base ny fahadiovam-po dia ny sitrapon'Andriamanitra. Io sitrapon'Andriamanitra io rehefa velona ao am-potsika, rehefa mahazo toerana ao am-potsika ao anatin'ny olona anankiray dia iny ny tonga manao tasy d'huile manome fokon'olona communauté fiarahamonina amin'izay fotoana izay satria ilay olona miaina ny sitrapon'Andriamanitra dia izay no midika fa madio fo ny olona anankiray. Ka rehefa olona ray roa telo efatra dimy enina fito valo sivy folo hatramin'olona manaliny manetsy no madio fo ao anatin'ny fiarahamonina anankiray dia mandeha ho azy ilay fiarahamonina. Aka exemple isika nisy fotoana efa nanao partage an'izy ity tany amina pejin'ireo tsy mpino dia samy namposaka ny heviny teo daholo inona ny hevitra afaka ampandrosoana ny firenena anankiray dia niary efa mizara miinsista dia ao amin'ny tontolon'ny sitrapon'Andriamanitra foana ny any apetrako amenina diraina ny tompo. Ny zarany azy izy ny azo ny fomba ny oetiny ny zarany ny amin'ny hoe hevitra hoentina mampandroso ny firenena dia hoe jerevo Chine, jerevo Amerika, jerevo i Inde, jerevo
firenena hafa daholo ny tonono ny japonais. Inona ny zavatra ny tsindriny tao satria mikirakira ny teknôlôjia mianatra ny olona sy ny sisa be da be dia voabe ny ankizy fa nabeazana. Za tsy miteny hoe diso zany na tsy marina izany fa rehefa nandroso ny hevitro kosa attention fa Madagasikara ne ka manana olo-manga manam-pahaizana, manana olo-manga docteur amina informatika, intelligence artificielle na tsy fantatro professora sy ny sisa be da be, manana be da be amin'izany tsika fa atreto Madagasikara mbola gidany manerana n'izao tontolo zao satria tsy manana fahadiovam-po Madagasikara. De narosiko amin'izay ny argument hoe na manam-pahaizana ny olona anankiray kanefa tsy voatandriny ny zavatra takin'ny soratra masina, ohatra hoe aza mangalatra, aza mamono olona, aza mijoro vavolombelona andaingany eo amin'ny fitsarana, ohatra izany aza mitsiriritra ny vadiny namanao, vadiny rahalanao sy ny sisa, aza mitsiriritra. Raha izany tsy priatsoratra masina izany fotsiny no voatandritsika miaraka amin'ny hoe manam-pahaizana amin'ny maha-professeur anao amin'ny maha-docteur anao amin'ny maha-sociologue anao amin'ny maha sy ny sisa be da be anao, tsy ohatran'izao io firenena io. Ny olantsika dia mahantra olona manana ny Jesosy Kristy ao anaty isika, mahantra olona madio fo isika any ny olona ny Madagasikara fa tsy mahantra olona manam-pahaizana. Ny olona manam-pahaizana eto manana bac plus 30-25 isika, mi-exagéré kely fa mihisatra treto ny ara-toe-karena, ara-toe-tsaina zany tena mampalahelo mihitsy. Ny gasy samy gasy mifamorika, ny gasy samy gasy no mifamono miala tsiny hafa raha izany no detailletsika eto dia maloto ny fanambarana sy ny fizarana. Averiko indray fa satria isika tsy manana olona madio fo, tsy manana olona manana ny fahendrena ara-tsoratra masina izay voatahiry ao am-pon'ny olona anankiray izay tonga fiarahamonina sy fokon'olona, tonga ankohonana, tonga nation pays Madagasikara dia izao no résultat iainan'ny firenetsika. Raha mamaky ny tenin'ny soratra masina isika vakio ny Matthieu 7:1-20 hatramin'ny 7:30. Favy ao anatin'ny olona dia avy ao am-pony no ivoahan'ny fisainan-dratsy rehetra, fijangajangana, alatra, fon'olona sy ny zavatra be da be izay tsy araka ny sitrapon'Andriamanitra, ny fanolanana, ny famoahana bois de rose, ny volamena tonga bolongam-by, ny tsy fantatro, tsy te tanisan'izany avy ao am-pon'ny olona. De miverina amin'ilay ohatra niraisitsika teo hoe misy manam-pahaizana anankiray, misy professeur anankiray, misy doktora anankiray. Mialatsiny ho an'izay manana an'izany manam-pahaizana izany de raina ny tompo ho an'izay olona manana an'izany bagage izany sy nandany ny herim-pony sy sacrifié ny ho amin'izany. Misy olona manam-boninahitra anankiray, généraly, amiraly sy izay lazantsika azy colonel. Misy ministre na justice anankiray, garde des sceaux, misy sy ny sisa be da be. Ao daholo ny bagage complet afaka hoentina mifehy ny fiarahamonina, afaka hoentina mampiatra fahefana mandray décision au bon moment, afaka hoentina ao anatin'ny tontolon'ny géopolitika miresaka amin'ireo mpamatsy vola sy ny sisa be da be. Ekena complet daholo zany rehetrarehetra izany. Fa ny zava-doza dia tsy marina amintsika. Ny marika 7:1-20 le nivakitsika teo. Avery koa marika 7:1-20 hatramin'ny 7:20 nivakitsika tamin'ny anaran'i Jesosy Kristy teo, tsy maty le izy.
avy ao anatin'ny olona no ivoan'ny sainandratsy a rehetra dia avy ao ampon'ny olona. Zany hoe lay karapasy nylay olona dia diplôma be tsy fakahitana faombiazana eo am'izao tontolo zao a elita ilay olona, zay zany ny akanjony, zay lay mantoany, izay lay gradiny, izay lay maha izy azy, ary zay lay sarangany izay irespecten'ny olona azy, ny safidianan'ny mpividy azy. Fa kosa tsy marina aminy ty marika toko fafito andin'ny faraky am'roapolo andin'ny fahatelo am'roapolo ity, noho ilay hoe avy ao am-pony misy zavatra zay tsy araky ny sitrapon'Andriamanitra mivoaka, dia ny fitiavam-bola, ny fitiavana rehaka, ny fitiavam-pahefana, ny lainga, ny fitsangatsangana, ny loto-posy, ny sisa rehetrarehetra. Zay ny mahatonga atsika mampita hafatra sady mandray hafatra amin'ny alalan'ity fizarana ity resaka fahadiova-po. Tokony ampisaintsainantsika izany avatra izany, ary raha tiatsika ny sy ny fiovana eto amin'ny fiarahamonina malagasy, satria ao anatin'ny tanjona ny amin'ny hoe fanavaozana isika, dia ao anatin'izay tsika dia mifampizara sy mifanoro hevitra hoe inona no azo atao, inona no azo ekena, inona no tanjona hoentina ary anjara brika ahafahana marina manangana an'izay fekevitra hoe fanavaozana izay, ahafahany zany a ho maro toerana eto amin'ny firenetsika. Mandeha ny concertation nationale, rehefa nandeha ny concertation nationale dia ny zavatra hita tsapa tao anatin'izany dia ny karazana natioran'olona izay mitempo, ary lay fitempo ao anatin'izay toepo zay dia manamarina nyty zavatra resahantsika ity ny amin'ny hoe ohatran'ny olona misy arrière pensée sy fisainana miafina daholy zay représentant tonga tao, ary hitanao mihitsy amin'ilay toetran'ilay olona par discernement. Ny akamarony a dia tsy madio fofa olona mikendry tombotsoa, olona mitady seza, olona mikatsaka fihinanana, olona atosiky ny fitiavatena, olona ohatran'izany daholo, malgré hoe misy ara-panahy sapote an'ilay concertation nationale de tsy izay zany fa ny FFKM. Même mara na ireo ara-panahy olobe izay misapote ny concertation nationale dia apetrakytsika foana ny fanotaninany amin'ny hoe misy ve lay fahadiovam-po, satria izay no mamaly ny etaetatsika te hampandroso ny fiarahamonina, ary zay no mamaly ny etaetatsika ao anatin'izay ny valiny amin'ny hoe afaka manavao isika indro avaozoko ny zavatra rehetrarehetra. Mizara fotsiny tenanay en tant que hoe citoyen, miezaka isika manao partage atao anatin'ity pejy ity. Ny Kolosianina toko fahatelo andin'ny fadimy no mamaly an'izany zavatra resantsika izany hoe koa vonoy ny momba ny tenanareo izay etia tany dia tanisa am'izay tsika ny fijangajangana, ny fahalotona, ny fisainana ratsy, ny fikendrena tombotsoa, ny fieritreretana ambony no ny hafa, ny resaka merina sy ny côtier, ny zavatra rehetra zay tsy araka ny sitrapon'Andriamanitra etia tany zany, ny zavatry ny tany, ny zavatry ny nofo zay mahatonga fisarahana amin'Andriamanitra, dia manoro hevitra atsika zany ny bokin'ny Kolosiana hoe andao vonoy, dia eo no mipetraka ny herin'ny filazon-tsara, ny amin'ny hoe raha amono ary isika afaka vitain'ny herin'ny tenatsika sy ny fisainatsika sy ny fieritreretantsika ve zany hoe andeha anga manomboka androany tsy angalatra, andeha manomboka androany tena nasoa ny firenena am'izay, andeha manomboka androany tena zafady en tant que citoyen andray mesure am'izay
ametraka lamina sy ny sisa rehetrarehetra opetrakantsika ny concertation nationale misy ny programme anasa zay araky ny tetiarana dia fixetsika tsara ny daty hoe dans 2 ans na tsy fantatro c'est pas dia alefatsika ny fifidianana référendum sy ny sisa be dabe andeha anao an'izao ndeha anao zao iezaka anao an'izao hotezaina ny olo-pirenena sy ny sisa be dabe za tsy miteny hoe ratsy fa izany zavatra izany tompoko de efa niverimberina foana teto amin'ny tany sy ny firenena fa eto amin'ity zavatra nyvakitsika teto losiana toko fahatelo andiny fahadiminy amin'ny hoe koa vonoy ny momba ny tenanareo dia eto indrindra misoratra masina misarika ny saitsika itodika amin'ny herin'ny filazon tsara dia tsy inona izany fa ilay nanoloran Jesosy Kristy ny tenany teo amin'ny hazo fijaliana satria teo no nisy ny famonoana ny tena natolotra Jesosy ny tenany araka ny didiny ray sy ny fanekena ny fanekeny tamin'ny raitsy to dia atao anatin'izay no namonoana ny momba ny tenatsika ny tenanareo mandray an'izany tsika amin'ny alalan'ny finoana mino an'ilay asa-pamonjena teo amin'ny hazo fijaliana isika izay namonoany Jesosy Kristy ny tenany izay le hoe namonoany Jesosy Kristy ny tenany zay dia tamin'ny alalan'ilay asa-pamonjena teo amin'ny hazo fijaliana iny no nanekeny Jesosy Kristy hoe omboana eo ihany koa ny fahotany zao tontolo zao dia izay rehetra mino an'iny asa-pamonjena iny tanteraka eo ity Kolosiana toko fahatelo andiny fahadimy ity fa raha niezaky ny tenatsika même hoe anaja lalàna isika zay le hoe manaja lalàna izay dia le régime tany amin'ny testamenta taloha hoe nodidina ny zanak'Israely ny amin'ny hoe andreny ny sabatako nodidina ny zanak'Israely ny amin'ny hoe aza mihinana biby maloto nodidina ny zanak'Israely ny amin'ny hoe aza manendry faty fa maloto ireny tsy maintsy midio afitona après ny fikirakirana faty sy ny manendry ny amin'izay manendry an'izany mikasika ny amin'izany nodidina ny vehivavy ny amin'ny fadimbolana malgré nisy zany rehetrarehetra zany fa mbola tsy tao foana ilay hoe fahadiovampo satria tsy voafora fo sy voafora sofina voafora saina dia tahaka izay ihany koa ny fipetraky ny fanazavana eto amin'ity Kolosiana toko fahatelo ity izay nitondrany ny soratra masina afatra ho antsika andiny fahadiminy amin'ny hoe vonoy ny momba ny tenanareo satria tao amin'ilay asan'ny lalàna izay nandidina ny teo nodidina tao anatin'izay tao anatin'ny fanekena azadiny fa misy lalàna ihany koa ngeto amin'ny tany sy ny firenena partout ninona firenena misy anao dia misy an'io lalàna misy didy décret mandidy tsy azo ataony brûler feu rouge tsy azo ataony mamon'olona tsy azo ataony fa izany ve miteraka fahadiovam-po ho an'ny firenena anankiray ho an'ny vahoaka ao anatin'izany firenena zany ho an'izao génération izao raha apetrakantsika ny fanontaniana ny valiny dia treto vo mainka mitombo hatrany ny lotom-po mitombo hatrany ny teti-dratsy mitombo hatrany ny fikasana sy ny fikendrena tianao zavatra tsy mendrika sy tsy araka ny sitrapon'Andriamanitra ary miamafy zay zavatra izany miamafana foana miamondroatra satria tsy marina eo amin'ny fiarahamonina tsy marina amintsika ity Kolosiana toko fahatelo andiny fahadimy ity hoe mila mamono ny momba ny tenatsika izay ity atany isika mandray ny herin'ny filazon tsara Jesosy Kristy amen. Ny obolana toko faefatra andiny fahatelo amby roapolo efa fantatsika rehetra hoe tandremo fonareo mihoatra izay tokony ho tandremana rehetra fa avy ao amin'ny foa no ivoahan'ny aina amen. Mbola bokony io obolana ihany toko fahatelo amby roapolo andiny fahenina amby roapolo atolory ny fonao ary aoka ny masonao ho faly mijery ny lalako zany hoe Andriamanitra zany dia tsy mitsahatra mihitsy manolotra atsika vahaolana ahafahantsika miody an'io hoe fahadiovam-po io raisitsika maimaim-poana ary rehefa voaody voaray atsika izany vo izany dia mihinana an'izany sika dia mahazo toerana ao anatitsika izay ilay fanazavana asongadiny soratra masina ho atsika dia tonga pino misy vo fahadiovam-po ilay pino anankiray ilay citoyen anankiray dia iny no lasa fiarahamonina iny no lasa ankohonana iny no lasa firenena lasa pays dia amin'izay fotoana izay misy amin'izay ny fiarahamonina mirindra
misy amin'izay a ny anton-javatra betsaka rehetrarehetra mihitsy a zay afaka ho coordonné tsara firindrana satria mitovy a ny fisainana sy ny fietreretana dia miorina eo amboni'ity loha hevitra ny fampizarantsika ity dia ny hoe fahadiovan-po iraina amin'ny tompo any ny bazin'io any no antony a mahatonga ny tsy fahombiazan-javatra be da be eto amin'izao tontolo zao a eo amin'ny firenena malagasy. Matio atoko fadimy andiny favalo efa fantatsika rehetra hoe sambatra ny madioam-po fa izy a no ahita an'Andriamanitra. Tany am-piandohana isika dia nyteny fa ny fahadiovam-po à la base dia sitrapon'Andriamanitra velona ao am-pon'ny olona anankiray, velona eo amin'ny firenena anankiray. Rehefa tsy misy sitrapon'Andriamanitra miaina mihitsy eo amin'ny tokantrano anankiray, firenena anankiray, dia tsy afaka androso sy rindra mihitsy zany firenena izany satria tsy miorina eo ambon'ny tenin'Andriamanitra fahadiovam-po. Raha posentsika ny fahamarinana sy ny fanazavana dia hoe ahita an'Andriamanitra, zany hoe a partir an'ilay hoe sambatra satria madio am-po, sambatra ilay firenena satria misy an'io a fahadiovam-po io dia ery amin'ny farany a Matio toko fadimy andiny favalo ahita an'Andriamanitra, zany hoe orienté makany amin'ny salut fiainana mandrakizay ilay firenena ilay vahoaka. Ary zay mihitsy ilay kisary naseho an'Andriamanitra tamin'ny vahoaka Israela, nofidiana ho fiangonana, nodidina teo ambany lalàna ary notarihana tamin'ny alalan'ireo mpaminany, tamin'ny alalan'ny mpanjaka, tamin'ny alalan'ny mpisorona. Tao anatin'izany a no nifaneraseran'Andriamanitra tamin'ny firenena Israel. Dia izay ihany koa no manome kisariny amin'ny tokony hoe isy zany firenena Madagasikara, firenena Sinoa, firenena Komoriana, firenena Japonais sy ny sisa rehetra zay afaka anambarantsika azy, firenena isan-karazana tokony iainana zay kisary zay ihany koa hoe eo ambany fifehezan'ny soratra masina fitarihan'ny tamin'izany vanim-potoana izany mpanjaka, mpisorona, mpaminany a, fa amin'izao vanim-potoana irasantsika izao a izay fa nisy ny asa-pamonjena araka ilay Kolosiana toko fahatelo andimy fahadimy no resantsika teo hoe novonoiny Jesosy Kristy teo amin'ny hazo fijaliana ny momba ny tena ho an'izay mihitsy manaiky an'izany aty amin'ny contexte après amin'ny hazo fijaliana dia miorina eo ambonin'izay indray zany a ny famoronana ny tena izay a amin'ny alalan'ny finoana teraka ao anatin'izay ilay fahadiovam-po dia izay no manao fivelarana tonga firenena ary miverina amin'ilay kisary hoe vahoaka hebreo a firenena Israel izay teo ambany fitarihan'Andriamanitra tsy to tamin'ny alalan'ny andriafy sy andrahoana ny to tamin'ny alalan'ny mpaminany mpanjaka mpisorona fa amin'izao vanim-potoana isika zao kosa dia satria nisy an'ilay famonoana ny tena tamin'ny alalan'ilay Kolosiana toko fahatelo andiny fahadimy a dia ny fanahy no misapote an'izany rehetrarehetra zany Jesosy Kristy eo ambony amin'ny alalan'ny fiasan'ny fanahy masina mitondra antsika ao anatin'ny fananganana ny firenena anankiray ary mifehy ny contexte rehetra isian'ny firindrana ao anatin'izany. Teraina ny tompo. Zay zavatra izay a no mba nanaovako interpellation kely a tamintsika tamin'ity andron'io ity. Matoa ny zavatra misy a iainantsika tahaka izao. Tsy fahombiazana mihitsy a fampitehana endrin-javatra be da be izay mahatonga ny firenena ho potika tanteraka sy ao anaty fahalovana ary miaha latsaka hatrany ao anaty antsana lalina dia satria tsy ao an'ny fahadiovam-po. Raha mijery tsika ny zavatra misy a mijery isika ny vaovao isan-karazany a manindry bokotra ianao ny televiziona, ny radio a, manokatra gazety ianao a, mijery Facebook ianao, zavatra izay manasongadina loto-po daholo no hitanao ary raha milaza vaovao ny mpilaza vaovao a dia von'olona tentative d'assassinat, fandranitana ady a, manokatra support Facebook ianao dia mandeha indray ny resaka tsy misy afa-tsy loto
po eo no anetanako anao ara mandre izao afatra izao ianao zay manatsofina afaka oentina miaino aoka izy aiaino zay lazay ny fanahy amin'ny fiangonana za zany tena manetana anao mihitsy hoe afahanao a ho subtile am'izany afatra izany mandray receptive am'izany afatra izany a misokatra am'izany afatra izany ary indrindra afahanao mandray ny fahadiovam-po dia meteza ianao anana n'lay famonoana teo amin'ny azo fijaliana Kolosiana 3:7-5 satria any mihitsy no bazy no tsy maintsy misy vonoana mihitsy aloha no momba ny tena atsika satria raha mifikitra an'lay hoe je suis atsika mifikitra an'lay mahagasy atsika mialatsiny any teny an'izay za tsy miteny hoe arina ny mahamalagasy tsy any lay tiako ampitana afatra amitsika arina ny fombandrazana misy ny fombandrazana zay tsara tahaka ny hoe kabary tahaka ny hoe resaka fanambadiana vodiondry tahaka ny hoe zavatra tahaka reny zay tsy misy esprit zany any tena hoe ny kolotsaina sy ny tononkalo sotrotra zany misy fomba gasy be da be zany zay mahafinaritra tsy maninona mitazona zany fa lay misy esprit iny kosa ampitandremako atsika satria rehefa misy fotoana isika ho resantsika indray ny côtény am'izay ny amin'ny fampitandremana tokony ho ampitana am'izany fa ny zavatra tiako tsindrina foana sy ampitaina amitsika de ny hoe raha tiatsika isy fahombiazana amin'ny fikirakirana hoentina mampandroso ny lafin-javatra eto amin'ny tany sy ny firenena voalohany ara-tsaina faharoa ara-batana ara-tsosiala indrindra ny ara-pana dia manentana atsika foana zany ny am'le hoe parcourony azo fijaliana Jesosy Kristy eo ihany no afahantsika manana accès misokatra vavahady ety eo ilo hoe midira amin'ny vavahady ety anareo sarotra ho an'ny olona no miditra amin'io sy miditra am'izay vavahady zay ety sady terany lalana fa izay zavatra izay nefa dia za sura fa misy foana ny appel an'Andriamanitra efa nazavaiko teto ity za sura fa misy foana ny laklosy fanairana avy amin'ny fanahy masina so zavatra misy rehetrarehetra zao tokony atonga sainatsika sy tokony anaitra atsika ary tokony ampientana atsika zany ampitodika atsika amin'ny filazontsara sy ny asa mpamonjeny Jesosy Kristy fa ny mampalahelo de plus en plus misy ny sonnette d'alarme zay efa voasoratra amin'ny baiboly isy firenena hitsangana amely firenena isy mosary isy rorontany isy arety mandringana isy zao malgré misy atonjavatra rehetrarehetra izany zay sonnette d'alarme dia manidiny fony hatrany izao taranaka izao satria ny anton'izay dia miamatanjaka hatrany la esprit miara-maniry no vary sy ny tsy parifary am'izao vanim-potoana resantsika izao ka ao anatin'izay indrindra raha mandre an'izao afatra izay anao de teneny fotsiny hoe Jesosy io mba te alala ny sitraponao te anana fahadiovam-po te anana relation aminao te anana contact aminao ataovy masaka ao an-tsainao zay fisainina sy fietreretana izay fa rehefa manomboka masaka ao an-tsainao zay de mivadika ho etaeta ary rehefa tonga etaeta izay dia Andriamanitra tsy to mandinika ny vosony fo de miasa am'izay Jesosy Kristy amin'ny alalan'ny fanahy masina avy amin'ny raitsotoa dia mazava ny soratra masina hoe rehefa Jehova no miasa iza no asakana de ao anatin'izay fluidité ny fiasan'ny filazontsara izay tonga mikasika fon'olona anankiray izy dia teraka eo am'izay ny famalian'Andriamanitra tsy to arak'ilay etaeta hoe tia adio fo arak'ilay etaeta hoe tia anana relation aminao Jesosy arak'ilay etaeta hoe tia fantatra ny sitraponao fa tsy afaka ny saina be no etitsika mamaritra sy manaika an'izay hoe tia adio fo tia anao ny sitrapon'Andriamanitra tia fantatra ny sitrapon'Andriamanitra efa nafenina tamin'ny manatsaina sy ny elita sy ireo savant sy ireo milaza azy ho manana fahefana sy pouvoir sy ny sisa rehetrarehetra tamin'izany vanim-potoana zany Jesosy Kristy no efa nidera ny raitsoto deranao ary raiko ho izy fa efa nafeninao tamin'ny manatsaina ny fanjakan'ny lanitra ary naseho anao tamin'ny
olona mangetaeta, tamin'ireo olona tia fantatra ny sitraponao, reo olona manana soafy la nyresahantsika teo tamin'ireo a Kilemaina mandringa ekeo daholo zany rehetrarehetra, ekeo ny maha olona izay manakilematsika mandringa mampanotatsika manomboka hany mihitsy la izy de ao anatin'izay ny fisokafan'ny tombo-kase idinan'ny fiasan'Andriamanitra ho an'ny olona anankiray. Zay no afaka nozaraintsika mikasika an'ity resaka fahadiovam-po ity zay somary réflexion a misaotra anareo naharitra ny haino a sy nanaraka hatramin'ny farany a makasitraka tompoko a manaraka indray a tianao Jesosy veloma tompoko ty lohilo fanosorana.